Mivavaka isika tompoko. Araka ny teninao Jesosy dia eo fon'izay mivory amin'ny aranao tokoa ianao, mampahery anay, manavao anay. Misotranao zay satria tianay ianao, ary zany fitiavanao zany manosika anao hamangy anay. Mangataka aminao zay ankehitriny, mitenena aminay Jesosy Tompo, ampaherezo zay mba hiorina mandrakariva amin'ny fonanao, ka hiazona ny famonjena zay efa natolotra ao anay, ary hijoro vavolombelona ihany koa ny amin'izany finoana izany. Jereo amin'ny famindraponao zay, raiso mety mavisatray, ary ampaherezo zay mba hahafahanay manome voninahitra anao amin'ny fiainanay manontolo. Amin'ny ranomasina sy mavonjy no ankatanay zany. Amen. Ampifaliana ry havana no iarabanantsika rehetra tratro zao alahady faha-efatra manaraka ny epifania izao. Ny tenin'Andriamanitra izay voatendry ho anjarantsika ny alahady ity dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka Mateo 7:20, ny andininy 9 ary mitsahatra eo amin'ny andininy 12. Mateo 7:20, andininy 9 ary mitsahatra eo amin'ny andininy 12. Toy izao ny vakan'izany anaran'i Jesosy. Ary niverina maraina hankany an-tanàna Jesosy dia noana, ary nahita hazo aviavy anankiray dia moron-dalana izy, dia nakeo aminy, kanjo tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy, aza misy voa avy aminao itsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Ary no nitany mpianatra zany dia gaga izy, ka nanao hoe, nanao ahoana reny dia na maina vetivety io aviavy io? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana, dia tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo, fa raha iteny amin'ity tendrombohitra ity aza ianareo ka hanao hoe mifindray ianao ka mianjerahany an-dranomasina, dia ho tonga zany. Ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hafakely ny teksta zay anjarantsika androany ity, ny fahagagana zay ataon'i Jesosy mandrakariva dia fahagagana manafaka, manasitrana, mamonjy, mamelona ihany koa. Ny antony dia satria onenantsika izy, ny antony dia satria tian'ny olona izy, ka dia asehony mandrakariva amin'ny fahagagana zay ataony, izany fitiavana zany, amin'ny fanafahany, amin'ny fanasitranany, amin'ny famelomany ihany koa. Fa ity fahagagana izay hitantsika ity kosa dia fahagagana mamono, fahagagana mahafaty. Fa tao anatin'ny fotoana fohy monja tao aorian'ny tenenan'i Jesosy hoe aza misy voa avy aminao itsony mandrakizay, dia maina le aviavy. Tsy ho fanehokerany efa, tsy ho fanehoana ihany koa fa Andriamanitra mora tezitra izy, mahatonga an'i Jesosy manao zao fahagagana zao. Fa sika rehetra dia mahafantatra fa indroa monja Jesosy nitezitra ao amin'ny filazantsara. Ny anankiray tamin'ny fotoana izay nanadiovany tempoly, ary ny anankiray tamin'ny fotoana izay nandrarany mpianatra ireo olona izay nitondra ny zaza hanatonan'i Jesosy. Ny tena antony hanehoan'i Jesosy zao fahagagana amin'ny aviavy zao dia ho fitao manam-panaradia azy hiaina tokoa amin'ny finoana. Mitaona ny mpanaradia azy Jesosy mba hiaina tokoa amin'ny finoana azy. Verimerina mandrakariva ato amin'ny soratra masina ny mahazava-dehibe ny finoana sy ny asa lehibe vita ihany koa vokatra zany finoana zany. Ary sika Luteranina izay ao anatin'ny protestanta
Tarian'ny Martin Luther dia manao zava-dehibe indrindra ny finoana ka milaza hoe finoana irery ihany. Mitaona ny mpianatra ho amin'ny finoana Jesosy. Mitaona atsika hiaina tokoa ny finoana Jesosy. Inona moa ny finoana? Ny finoana dia fialana tanteraka amin'ny fitokisana amin'ny zavatra hafa afa-tsy amin'Andriamanitra rery ihany. Ary zany natonga an'Andriamanitra rehefa nanome ny didina ny teny folo, nilaza hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany, zany hoe aoka ianao tsy hitoky na amin'inona na amin'inona, na amin'ny tenanao, na amin'ny vola, na amin'ny zavatra hafa, fa aoka izao Jehovah Andriamanitra ao ihany no iankinanao amin'ny fiainanao manontolo. Ny finoana dia fahatokiana fa manan-ray be fitiavana asika. Ray be fitiavana izay mikarakara atsika. Ray be fitiavana izay mandray atanana amin'ny fiainantsika manontolo. Ray be fitiavana izay miaro atsika amin'ny ratsy rehetra. Ny finoana dia fikinina tanteraka amin'ilay Jesosy ny rain'Andriamanitra hamonjy atsika. Fahatokiana fa Jesosy rery ihany no mpamonjy atsika. Manome atsika fiainana mandrakizay izy, ary izy ihany koa no mamonjy atsika amin'ny fahoritsika rehetra. Ny finoana dia ambarany teny fanevantsika androany, milaza hoe mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Tsy mijery zavatra hafa fa mijery an'i Jesosy ilay tompony finoantsika sy mpanefa izany. Amin'ny teksta izay anjarantsika eto dia asehon'i Jesosy fa manakana ny olona tsy handray ny fahasoavan'Andriamanitra ny tsy finoana. Manakana ny olona tsy handray ny fahasoavan'Andriamanitra ny tsy finoana, noho izany dia mitaona atsika izy mba hiaina tokoa amin'ny finoana. Tsy ny fahasosorany no ny fanohanany, tsy izany natonga an'i Jesosy nanozona ny aviavy eto. Fantatsika tsara fa talohan'ny hiatrihan'ny asan'i Jesosy dia nifadianina 70 andro sy 70 alina izy. Zany hoe nona izy, reraka izy tao anatin'ny 70 andro. Saingy tsy tezitra izy. Noho izany tsy ny fahatezerany tiany asongadina eto, fa ny tiany aseho dia ny vokatry ny tsy finoan'ny olona izay efa nitoriany teny, izay efa nitominy ho amin'izany finoana sy fahatokiana fa izy no zanak'Andriamanitra, izy no mpamonjy zao tontolo izao. Talohan'izao fotoana izay natongavany teo kaikiny aviavy izao dia nakao amin'ny tempoly Jesosy. Nanadio ny tempoly izy satria anaovany olona business tao. Ary tsy zany ihany fa ny zaza madinika dia nakalaza azy ka nanao hosana. Tezitra ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna manoloana izany. Zany hoe tsy nino izy fa Jesosy ny rain'Andriamanitra ho mpamonjy zao tontolo izao. Ary taorian'izao fotoana izao Jesosy rehefa niditra ny ray tao amin'ny tempoly, rehefa raha antsika ny teksta dia hoiny ny mpisorona sy ny loholona hoe fahefana avy aiza, na hoe iza nanome anao izao fahefana izao. Tsy mbola nino izy fa Andriamanitra nanome fahefana an'i Jesosy. Tsy mbola nino izy fa Jesosy nefa nomen'Andriamanitra fahefana hamonjy ny olona. Izay mila heloko azy. Manoloana izany dia asehon'i Jesosy amin'ny teksta izay anjarantsika ny vokatra izany tsy finoana izany dia tsinona fa fahamainana. Tao anatin'ny fotoana fohimonja maina ilay aviavy. Fantatsika tsara ny hevitry ny fahamainana, fahafatesana ny dikan'izany. Voaingana no nirotsaka ny orona teto Antananarivo. Fa talohan'izay dia nikoropaka ny olona, nitebitebiny olona, natahotra ny olona satria raha toa ka tsy hirotsaka ny orana, fahafatesana no iandrantsika rehetra eto. Efa niseho izany tamin'ny fiandohany zao tontolo izao. Fa rehefa tsy nino an'Andriamanitra Damaseva dia endro fa nianjata tamin'izy ireo ny fahamainana dia tsinona fa ny fahafatesana izany, satria Andriamanitra nefa nilaza hoe raha tsy manaraka ny teniko ianareo dia ho faty ka ho faty tokoa. Kanefa tsy tamin'ny andron'izy ireo ihany, fa mandraka ankehitriny maro ny olona izay maty ara-panahy, maro ny olona izay maina ara-panahy, satria tsy mino an'i Jesosy ilay ny rain'Andriamanitra hamonjy zao tontolo izao izy. Sambatra ianao,
fa tsisy an'ireo zay tsy mino. Sambatra ianao fa tsisy an'ireo zay maina, zany hoe mizotra makany amin'ny fahafatesana, fa efa nomeny Andriamanitra finoana ianao, ary mbola mampitombo izany finoana izany Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny izay omeny anao, satria hoy Paoly apôstôly, ny finoana ozy dia avy amin'inona? Avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Mampirisika antsika izany, azoto hiaino mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Zavatra mahafinaritra moa tato ho ato, na dia tsy fandraisana ary ny fotoana dia efa mitombo ny isan'ny kristianina tonga atao am-piangonana, satria misy ny kristianina mihevitra fa rehefa fotoana fandraisana ihany vao tokony hiakatra ty am-piangonana. Mahatonga antsika marefo, mahatonga ny finoantsika hiena, dia satria malaina ny haino tenin'Andriamanitra isika, ary tsy isaky ny alahady ihany tokony ny haino tenin'Andriamanitra isika, fa isam-potoana tokony hiaino tenin'Andriamanitra, na amin'ny onjam-peo zany, na amin'ny famakiana baiboly zany, na amin'ny famakiana boky maro samihafa zany, dia ampiorina antsika amin'ny finoana Jesosy. Ka dia nataona antsika izy hijery azy, jereo zay nataony taminao, tamin'ny fiainanao manokana zany, na zay efa nataony taminao 2 taona lasa zay. Ary aoka ianao azo tian'ny teniny mba hampitombo anao amin'ny finoana, satria tia ny handray ny fahasoavana zay atolotr'Andriamanitra ho anao ianao, tsy inona fa ny famelan-keloka, tsy inona fa ny fanavaozana, tsy inona fa ny fiainana mandrakizay ihany koa. Mitaona antsika hiaina amin'ny finoana Jesosy. Ny antony dia satria ny finoana no ahafahantsika mitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny finoana no ahafahantsika mizara ny famonjena, ary ny finoana ihany koa no ahafahantsika matateraka ny asa izay niantsoan'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Gaga mpianatra eto hoe ahoana namaina vetivety ny aviavy tao anatin'ny fotoana fohimonjy, dia hoy Jesosy taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa raha manam-pinoana ianareo ka tsy miahanahana, zany hoe tsy misalasala, dia tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo, fa raha hiteny amin'ny tendrombohitra ety azy ianareo ka hanao hoe mifindray ianao ka mianjerana ny ranomasina, dia ho tonga izany. Asehon'i Jesosy amin'izany fa mahavita asa lehibe izay tsy vitantsika amin'ny maha-olombelona atsika, ny finoana. Raha miteny Jesosy eto hoe hamindra ranomasina, hamindra tendrombohitra ho any an-dranomasina tsika, tsy arabaky teny tiany ambara eto, satria mandraka ankehitriny tsy mbola nisy kristianina zay vodim-pinoana ka nyteny tamin'ny tendrombohitra hoe ry tendrombohitra maka nisy ianao ry an-dranomasina dia nahavita izany. Tsy izany tiany ambara eto, fa ny tiany ambara eto dia ny fon'ny olona zay mafy tsy azo ozongozonana toy ny tendrombohitra, fon'ny olona zay mafy tsy mety miala amin'ny fahotany. Raha manam-pinoana ianareo Jesosy, dia ho hainareo ny amindro zany tendrombohitra tsy mety ozongozonana hiala amin'ny toeran'izany, ho an-dranomasina, mba ho lonaky ny fahasoavan'Andriamanitra, mba ho lonaky ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Maro ny fahagagana izay nataon'i Jesosy, saingy ny fahagagana lehibe indrindra nataony dia ny fanovana ny von'ny mpanota. Fa raha nanovany rano ho tonga divay Jesosy, ny rano tsy manana sitrapo. Raha nampitombo ny ranomasina Jesosy, ny ranomasina tsy manana sitrapo. Raha nampitombo ihany koa anisan'ny azan-drano sy ny mofo Jesosy, ny azan-drano sy ny mofo tsy manana sitrapo. Fa raha nanova kosa ny von'ny mpanota Jesosy, ny mpanota manana sitrapo. Ary inona ny sitrapontsika olombelona? Ny zotra mandrakariva amin'ny lalan-dratsika, ny toetra mandrakariva amin'ny fahotantsika, izany no sitrapontsika. Kanefa hainy ny manova ny fontsika, ary fahagagana lehibe zany. Nasehony zany tamin'ny famabony an'ireo vehivavy janga izay nilona tamin'ny fitondran-tena maloto. Nasehony zany tamin'ny fitaomana ihany koa an'ireo mpamory rehetra izay voageja ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola, fitiavan-karena, ka endro nahafoy izany tahaka ny Zakaiosy. Nasehony zany tamin'ny fanafahan'ireo izay voafatotry ny fahakalana, anisan'izany ry Jaona apôstôly. Ary tsy tamin'ny fotoana andro ihany nasehon'i Jesosy zany, fa mandraka ankehitriny dia mbola manafaka olona maro Jesosy. Fa misy amintsika eto voageja ny fitondran-tena maloto tamin'ny fotoana andro, saingy efa afaka ankehitriny. Misy amintsika eto voageja ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola tamin'ny fotoana andro, saingy efa afaka ankehitriny. Misy amintsika eto
nogejain'ny fankahalana ny namana tamin'ny fotoanandro saingy efa afaka kehitriny. Ny antony dia ny fahamarinany tenin'i Jesosy hoe raha ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Jesosy mpanafaka ary zany dia tanterany noho ny finoany ary mitaona antsika ihany koa izy hiainy zany finoana izany ka hitondra fahafahana ho an'ny manodidina antsika. Indraindray isika misalasala miteny hoe ranona iny ve mbola iova ihany, ny vatiko aneka efa 20 taona zay vao gejany zao ny zanako aneka zao avy nefa nataony tsy iova tsony iny, ny mpiara-miasa amiko zao ny toetrany tsy iova tsony izy. Ny zavatra rehetra hoy Jesosy hainy mino. Ny anjaranao dia manambara ny tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra izay manorotoro ny fo vato ho tonga fo nofo. Ny anjaranao dia maneho fitiavana ihany koa amin'ny manodidina anao, araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe reseho amin'ny soa ny ratsy. Fa mazana tratry ny filozofia an'izao tontolo izao isika ka hoy isika hoe ranona iny mpanao ratsy iny noho izany ratsy ihany no ampiova azy. Tsy tompoko. Ny mandresy ny maizina ny fahazavana ihany, ny mandresy ny atsika ny hafanana ihany, ary mandresy ny fankalana sy ny fitiavatena sy ny ota isan-karazany dia ny fijoroantsika ho vavolombelona tokoa amin'ny finoantsika, fijoroantsika amin'ny fitiavana, fijoroantsika ihany koa amin'ny fahamasinana. Ny anjaranao dia mivavaka ho an'ny manodidina anao. Ny mahazatra antsika rehefa mivavaka dia ny hoe Andriamanitra zao avy no angatahiko aminao dia mitodika amin'ny tena antsika isika. Fa amin'ny teny io ty Jesosy dia mitaona antsika mba hitodika amin'ny hafa rehefa mivavaka antsika, fa tsy hanao vavaka ny olona tia tena. Ny hafa manodidina antsika izay tsy mbola mandray ny tenin'Andriamanitra, ny hafa manodidina antsika izay tsy mbola mino an' Jesosy, ny hafa manodidina antsika izay mbola voagejany ihany koa fitondran-tena maloto, aoka ianao hivavaka ho azy. Fa hain'Andriamanitra, hain'i Jesosy, hainy mino ny mandefa ny tendrombohitra ho any an-dranomasina. Na inona hoy Jesosy eto, angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo zany. Maro ny afaka mijoro vavolombelona ny amin'izany. Saingy manoloana ty teny ty dia manontany tena ny maro. Tsy ny maro amintsika tonga eto ihany, fa ny sasany izay tsy tonga eto ihany koa. Misy ny taraina manoloana ny reniny na manoloana ny zanany izay tratry ny kansera na ny homamiadana hoe sitrano izy Andriamanitra kanefa tsy mety sitrana ihany. Misy ny vehivavy na ny lehilahy mangataka amin'Andriamanitra mba hiovan'ny vadiny izay voagejany ditra, nefa ao anatin'ny taona maro tsy mbola miova ihany, tsy mamaly vavaka ave Andriamanitra. Misy ihany koa mangataka amin'Andriamanitra mpivady mba meo zanaka izay Andriamanitra, nefa toa manapitsofon'Andriamanitra. Ny valiny dia ny hoe tsy hoe manampitsofon'Andriamanitra, tsy hoe tsy miheny vavantsika Andriamanitra, fa mahalala indrindra izay mahasoa antsika izy, araka ny tenin'Andriamanitra hoe ary ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Tsy isika ihany no tsy mahazo valim-bavaka amin'ny fotoana sasany, fa ny mpaminany tamin'ny fotoanandro ihany koa rehefa nangataka tamin'Andriamanitra tsy nahazo zany izy tamin'ny fotoana sasany. Anisan'izany Mosesy, ny apôstôly ihany koa tahaka izany, anisan'izany ohatra Paoly apôstôly. Fa nisy aretina araka ny mpandinika nahazo amin'ny Paoly apôstôly ka nangataka tamin'ny tompo izy hoe intelo nangatahako tamin'ny tompo mba hialany tsilo amin'ny nofoko, mba hialany zany. Saingy Jesosy tsy niteny taminy hoe esoriko aminao io tsilo izay mamely nofonao io Paoly apôstôly, fa hoy Jesosy hoe ampoanao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Saingy misy ihany koa reo izay afaka mijoro vavolombelona fa tena mihainy vavaka tokoa Andriamanitra. Anisan'izany Abrahama izay tao hoe rainy mino, fa na dia efa 20 taona mahery azy izy mivady, izay efa mitsahajaza. Tsika tsara fa manomboka 40 taona vehivavy dia efa afanenina raha toka mbola tsy nahazo zaza. Fa Isara efa 20 taona mahery kanefa indro mbola men'Andriamanitra zaza ihany. Anisan'izany ihany koa Eli mpaminany, fa nangataka tamin'Andriamanitra izy mba tsy handrotran'Andriamanitra ny orana manoloana ny ditrany zanak'Israely, ary dia niantona tokoa ny orana manoloana izany noho ny finoany Eli mpaminany. Anisan'izany koa Petera, fa teo am-bavahadiny ny tsara endrika hoy Petera tamin'ilay marary hoe mitsangatsangana aminaran'i Jesosy, milaza aminao hoe mitsangatsangana, mitsangana avy hatrany ilay marary. Izany rehetra izany dia noho ny finoana.
ary tsy tamin'ny fotoanandro ihany fa mandraka ankehitriny misy afaka mijoro vavolombelona eto fa efa voan'io mamiadana izy kanefa nisotran'Andriamanitra tamin'izany. Misy afaka mijoro vavolombelona eto fa naditra vady izy na naditra zanaka ihany koa izy kanefa efa nafan'Andriamanitra tamin'izany ny zanany na ny vadiny ihany koa. Amin'ity ity Andriamanitra dia mitaona antsika ho amin'ny finoana. Ny antony dia satria tiany toetra mandrakariva amin'ny famonjena antsika. Ny antony dia satria maro ny asa miandry antsika tsiraray avy amin'ny zao tontolo zao izay anjakany faharatsiana, anjakany fahalovana. Kanefa mba hahafahantsika matateraka izany dia mitaona antsika Jesosy hiaina tokoa amin'ny finoana azy. Ny finoana dia fekinana tanteraka amin'Andriamanitra raintsika. Ny finoana dia fekina antsika ny Jesosy ilay mpamonjy antsika. Ny finoana dia fijerentsika ny Jesosy, mijery ny Jesosy ilay tompon'ny finoantsika sy mpanefa izany raha teo. Raha mijery ny hafa ianao, ho kivy ianao satria mpanota tahaka anao ihany koa ny jerenao. Araka ny tenen'ny mama volavana Germaine tamin'ny fotoanandro hoe raha mijery olona ianao dia ho takona Jesosy. Raha mijery ny tenanao ianao dia ho kivy ihany koa satria mahatsapa ny tsy fataterahanao. Mahatsapa ihany koa fa tsy mahefa nininina ianao manoloana zava-tsarotra izay diavinao amin'ny fotoana sasany. Fa raha mijery kosa n'Andriamanitra ianao dia milaza aminao izy araka ny tenin'Andriamanitra izay efa nivakina tamintsika teo hoe ankehitriny ry Jakobo, izao ny lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho. Ka na dia hitan'ny rano azy ianao dia ombanao aho, ary raha mitany ona ianao tsy hanavitra anao izy. Mijery n'Andriamanitra raintsika, mijery an'i Jesosy ilay tompon'ny finoantsika ihany koa sy mpanefa izany raha teo. Tsy mijery ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, tsy mijery ny tantara fa mijery ilay tompon'ny tantara ianao. Jesosy ny tompon'ny tantaranao, izy namorona anao hatrany am-boaka ary izy miantoka amin'ny fiainanao manontolo. Ny anjaranao dia mijery azy. Ny hoe mijery an'i Jesosy dia mahatoky azy, mahatoky ny fitondrany, mahatoky ny fitiavany ary mahatoky ny heriny ihany koa. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika ny teny io ty ary havana dia mitaona antsika hino an'i Jesosy, mitaona antsika hatoky azy satria tia antsika izy, tianao izy ary tsy hoe tianao fotsiny izy fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izy. Andriamanitra efa niditra teto amin'izao tontolo izao izay anjakany faharatsiana isan-karazany izy, saingy nandresy izy. Noho izany handresy ihany koa ary manoatra no mpandresy ary izay rehetra mino sy matoky azy. Mitaona anao hino sy hatoky azy izy mba hahafahanao mandray ny fahasoavana izay atolotr'Andriamanitra anao dia tsinona fa ny fiainana mandrakizay, fahasambarana mandrakizay. Mitaona anao hino azy ihany koa Jesosy mba hahafahanao matateraka ny andraikitra izay efa nakininy aminao dia tsinona fa ny fitoriana ny filazantsara. Dia ny tompony hampahery antsika ka ahafahantsika mijoro mandrakariva amin'ny finoana. Dia voninahitra ny eko n'Andriamanitra raisana kary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Raisiny ny fitahiana, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana fanahy masina ho amin'ny rehetra rehetra amin'izao ko mandrakizay. Amen.